Andramane! Istina? Isara? Istina? Isara? Istina? Isara? E? Diz? Desaya Food Lovers! Androanareo hoentinay amin'ny chez Arnaud. Akaiky ny stade-na Alarby. Eo Alarby misy anazy akaikinay zany. Dia kopatanana ho an'ny Mireille nanamboatra ny tarehy. Merci. À tout à l'heure. Chez Arnaud, au Pitani Stade, na Alarby ça Ti Alarby zany misy atsika dia anandrana sakafo ao amin'ny zareo atsika mbola misaotra foana ny iray bay Arima Katsikotsy Mapekatso dia andao atsika. Ohatran'izao ny carte atao amin'ny chez Arnaud ny karazana entrée an'zareo variation prix atao aloha zany 12 000 ariary farak'izay lafo 28 000 ariary eo dia misy spaghetti bolognaise, spaghetti carbonara, karazana salade dia manana dessert koa zareo les desserts misy banane flambée, misy moelle au chocolat, des mousses au chocolat, des misy pizza océan Indien, pizza mamy zany zao mbola tsy nandramana izy dina mihitsy fa tsara andramana. Dia manana crêpe koa zareo dia boisson chaude. Laparan'izay reto ny karazana pizza. Pizza zareo zany misy PM dia misy pizza GM. Dia ny tena spécialité an'zareo moa zany amin'ilay pizza les raclette. Eza les raclette ti raclette karazana roa na base crème fraîche na base tomate. Dia reo avy ny ingrédients anatiny dia 33 000 ariary ny vidiny. Io zany farak'izay lafo indrindra amin'ilay pizza ato. Fa ankoatran'izay misy pizza hafa koa. Dia nanaovantsika azy angambany karazana pizza antsika rehefa avy eo. Dia manana apéritif koa izy dia boisson dia ato ny spécialité ny chez Arnaud reo rehetra reo misy kay carpaccio de cebu, confit de canard, cordon bleu. Dia mana pavé de cebu dia mana karazana magret dia rôti ana magret dia tourneau de magret. Dia garniture alga mazatra misy riz, frites, légumes, des pâtes sy ny sisa. Dia farany manana koa izy grillade sy poisson et crustacés. Dia isafidy aloha izay sy tiana dia aseho anay anareo rehefa atao amin'ny chez Arnaud atao amin'ny siège principal an'zareo mihitsy zany tsika atao amin'ny au stade dia naka commande be davy zay dia aseho anay anareo rehefa eo naka entrée anankitelo zay dia plat anankiroa dia ino koa dia nak'izay dessert anankiroa fa le dessert anankiray pizza sucré zany zavatra spécial indray zany avao zany andramantsika. Dia naka ihany koa zay pizza anankiray pizza 4 fromage plus jambon cru anisan'ny meilleur azareo ato zany. Dia mbola mamerina fisaorana hatrany any iray bay Arima tamin'ny akanjo izay confectionné anay mankasitraka indrindra. Dia miandry commande tsika izao dia rehefa eo aseho anay anareo. Hey, I
think she knows that, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy up, shimmy up. We could unwind if you just let me. Shimmy up, shimmy up. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy up, shimmy up. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy up, shimmy up. Tropical vibes are taking over. Ato amin'ny Arnaud ndray tsika am'izao takarivarivo zao dia anandrana ny entrée ato amin'ny nalainay zany escargot de Bourgogne douzaine le izy dia ny prix-any 25 000 ariary. Ilay fofona antony moa zany tena iheny be hoe misy beurre dia misy persil toroko anareo kely le izy, misy beurre dia misy persil dia misy ail zay zany persiady dia ail ny ao anatiny ohatrany hoe provençal zany le izy dia iny le escargot anankiray ngeza dia produit farany zareo ato izy ity dia ho andramantsika avec du pain zany moa ny tsara hinanana azy dia ity karepoka tsara mofo ohatrany somary grillé kely dia andramako arak'izay le izy. Tsara be le izy miaraka amin'le mofo dipaina apiky kely anankiray ty maheno le assaisonnement tony tsara ny sirany dia misy an'ilay tsirona beurre dia misy le persil sy le tongolo gasy tena heny be mihitsy. Eo amin'ny tsakona izy anao dia ohatrany hoe mihinana zavatra mihinana tsiro mahafinaritra be misy fraîcheur dia ohatrany hoe hena zany le izy dia tsara be tsy heny mihitsy le izy hoe escargot fa tsara be mihitsy le anandrona pizza indray zany za zao dia ny sarary cuisteur dia hihinana crabe fa ny na pizza 4 fromage dia jambon cru atoroko anareo tena garniture hitanareo amin'izao kosa angamba ny garniture to dia feno be misy karazana fromage be dia be 4 fromage ty fromage karazany iray mety gouda ty ohatrany fromage blanc ty ohatrany roquefort dia bien sûr misy an'le fromage eo ambony le râpé dia ho andramantsika ty ny prix an'izy ity zany atao amin'izareo hoe GM 30 000 ariary dia ho andramako fafantatrareo ny fitiavako fromage dia le patiny hitanareo tsara karepodrepoka le sisiny dia ty malefaka tsara manaso tsara be na assaisonnement le izy eny tsara le herbe eny le fromage dia le paty malefaka be malefaka ohatrany hoe mihinana tsy matevina be ohatrany mihinana pakopako malefaka be zany ianao dia tsara be mihitsy le izy apika mianjera teo amin'le fromage roquefort dia be mihitsy ny tsirony le izy tena tsara be le paty croustillant amin'ny sisiny indray no andramako anareo ty zany sarany tena tiany ty androany za indray manandro anazy feu de bois izy
cuisson feu de bois dia tsara be mihitsy an'le izy misy an'le touche fumée kely igny ao na tsara be laniko ty dia afaka maka eto nareo raha mbola tena. Mbola atao amin'ny chez Arnaud misy antsika dia anandrana ny reto entrée retsika. Entrée anaky firy nalaintsika? Telo. Entrée anaky telo nalaintsika dia efa nandramantina teo ny anazy dia anandra zao manandrana ty zany cuisse de neuf à la provençale. Dia ny vidiny 29 000 ariary. Dia be da be ohatran'izao izy dia andramantsika mazava azy to dia andramako amin'ny tanana. Coupe tanana ho an'ny Yvon fa mampatsiaro anahy ny fery Yvon ty. Ohatran'izao manitra be le izy tena eny be misy tongolo gasy poivre dia ma hoe provençale anazy dia misy persillade. Ny cuisson an'le izy somary mikarepoka le eo ivelany dia misy hohanina tsara be fa ela be tambola kely angamba zany ty farany. Misy hohanina tsara le fehany tsy ohatran'ny poulette kely dia be da be izy russe daholo. Asiako citron kely indray andramana anazy. Tsara kokoa le izy asiana citron fa mi-relever an'le goût an'le cuisse de neuf. Lasa cuisse de 10 izy zany. Dia ty moa zany mazava ho azy afaka anadiovana tanana. 15 doigts. Dia crabe indray zany ny andramako manaraka rehefa avy nihinana karazana sakafo hafa. Ty crabe ty 25 000 ariary ny vidiny crabe façon antillaise zay zany dia somary arak'izay zao hitanao zao grillé le ino moa le coque an'le crabe dia misy salade eo akaikiny dia ty ny vinaigrette n'le salade. Ty andramako mitokana aloha. Misy moutarde à l'ancienne tsara be ohatran'ny somary crémeux le izy dia mahafinaritra be. Dia ty amin'izay ny andramantsika ndraso ataoko ohatr'izao dia amin'izay hitanareo façon antillaise. Hitanareo ohatran'ny gratiné zany le izy dia ohatran'izao ny ao anatiny tena crabe farci. Andramantsika misy ohatran'ny fromage ambony. Manitra be le crabe dia frais be le izy tsara be. Ohatra misy touche masika kely amin'ny farany dia hitanareo le chair de crabe décortiquena aloha izy zany dia avy eo ny cuisinena le anatiny dia tsara be mihitsy le épice miaraka aminazy dia ampiarahako amin'ity vinaigrette ity izy ty bouchée anankiray anareo. Tena tsara be ny assaisonnement parfait tsy be sira mihitsy dia tiako be le touche somary masika kely amin'ny farany dia finina be le chair de crabe ao anatiny. Farany angalatra kely an'le pizza andina fa tsy arotro mihitsy. Ty ohatran'izao ny pâte à pizza zareo tena le pâte version italienne fa tsy ohatran'le pâte-na pizza tsotra zany hoe mibotsina le izy dia nefa ny tendre be le eo ampovoany. Dia ny sauce tomate koa sauce tomate fait maison fa tsy le voatabia amin'ny boîte reny. Frais be le goût an'le izy. Dia zay zay ny entrée hiditra amin'ny plat zao ty.
Amin'ny dégustation na plat ndray zany tsika atao anatin'ity aventure anankiray atao amin'ny Charnot ity dia nalainay rôti de magret au girole. Girole moa zany marina hoe typena champignon le izy dia ohatr'izao les présentation les plats pour 30 000 ariary dia ny accompagnement ny légumes sautés dia ho andramantsika ity anankiroa plat nalainay dia indray andramansara iveo fa tia aloha nandramako dia cuisson les magrets zany sokava kely aminareo eto lasa aloha ingeka nangatahako à point cuisson à point dia hotapahantsika ilay izy dia tena à point tokoa satria à point ilay izy c'est-à-dire hoe tsisy mandeha raha intsony mihitsy zany dia nefa misy rosé kely ao ampovoany dia misy efa masaka tsara ampisisiny dia ho andramantsika zany ny magret de canard toy zany le girole champignon dia misy sauce izy zany misy sauce réduction ny girole ho andramantsika dia les sauces en balle, misy sauce crémeuse, des déglacés, des réduction les atomes, des déglacés dans vin blanc, et réduction dans mis réduction les magrets, les rôtis, des nacines crémeuses, des natto, nacines vin blanc. On a matika miaraka amle tsara be le place aty ny assaisonnement tsy dia be sira be dia tsy mahatofoka dia ny misy an'le ail dia persil atao anatin'ilay izy dia tena tsara ty plat ty d'ailleurs suggestion an'zareo tato amin'ny Charnot ilay izy suggestion du chef zany sady spécialité an'zareo tsara be ilay izy malefaka be le magret tsy mafy malefaka be tena tsara be mihitsy dia miaraka amin'le champignon ilay izy mampiakatra an'le goany dia ho andrama kely le accompagnement ity zany miaraka amin'ny champignon atao amin'ny ny accompagnement zany légumes sautés haricots verts dia miampy carotte dia ovy kely dia courgette l'accompagnement une cuisson à la vapeur aloha dia aveo ny sautena kely dia subtil be mihitsy le tsiony ohatrany hoe mihinam-bary sy laoka dia izay mihitsy ny tena concept an'ilay izy dia ato zany ny sauce miaraka amin'ny laoka dia ato ny ohatrany hoe solona vary tsara be merci. Mbola mitohy ny dégustation antsika dia ity moa zany sady défi kely fa misy foie gras anatiny dia zany efa tsy tia foie gras dia jerentsika hoe manahoana ny tsiron'ilay izy mety hoe lasa tiako ve le foie gras caille farci au foie gras ny vidiny 32 000 ariary marihana fa caille anankiroa zany hoe na ho anay tsy diny ary caille zany ty fa tsy caille fotsiny dia sur misy liana pain de mie toasté eo ambany dia misy ty misy ino moa raisin dia ndramako le izy dia amin'izay tantaraiko anareo hoe tsironina ny henoko dia ny accompagnement ny tagliatelle sauté le accompagnement ndramako voalohany tagliatelle sauté tsy tena saisonnier izy fa tena hoe nature le tagliatelle sauté fa ny cuisson ny tena al dente parfait cuisson anandrana le caille amin'izay tsika ndramako aloha le raisin kely eo amboniny nilomana le raisin dia ohatran'izao le caille
dia zaraintsika roa ohatran'izao farci au foie gras. Ty le foie gras farsany mbola feno ao anatiny ao fa iny aloha tratrako. Dia nanaovako azy ampiarahako zareo ataoko mitokana eto miaraka amin'ny raisin miaraka amin'ny lekay marina fa le partie an'le lekay ohatran'ny caramélisé ty tena tiako be. Angalako kely zany ny tratran'ity kay ity. Dia misy sauce eo ambany. Eo sauce aloha andramako. Tsara be le sauce. Raha amin'ny fast food le sauce dia ohatran'le sauce mélange fa tsy sauce mélange le izy fa sauce ohatran'ny réduction an'le lekay nendasina fa somary crémeuse le izy. Dia ampiarahana daholo zareo bouchée anankiray. Ty zany tena défi mihitsy faly be dina rena foie gras. Tena tsara be. Normal raha produit farany zareo le izy tsara be. Tendre be mihitsy le cuisson an'le lekay dia le foie gras tsy dia heno hoe foie gras fa crémeuse, sauce crémeuse ny henoko. Dia ty toast ambany ty hoe mba andramako. Croustillant toast misy beurre dia grillé. Ampy kely lekay andraso le partie misy caramélisé ohatran'io mihitsy ny alaiko. Amin'izay ianareo any hatrany ny tsirony miaraka amin'le zao. Tsara be. Ampiko accompagnement kely farany ty ngambany ampiarahako amin'le sauce dia amin'izay mba hiheno kokoa le goûtany. Ty fotsiny tsara ampiana assaisonnement kely fa sinon lekay tena tiako be satria lekay hitanareo reny mbola feno romarin misy thym dia caramélisé be le izy dia tsara be ny cuisson parfait ny cuisson dia tendre be le ao anatiny. Dia zay marihana moa fa ny atao amin'ny chez Arnaud ny produit an'zareo enareo tamin'ny fanazavako teo angamba c'est les dégustations nestina produit frais le izy tsisy tsirona surgelé zany le izy tsisy tsirona frigo dia tsara be produit noble zany le izy. Dia zay ity amin'ny dessert tiako zao. Sakegna fô kwa be fandiferagna fitain'olo kwa magnaja loatra kwa voadiadiano kwa be tambitamby anao atositosiky kwa mankatia loatra anao tsy tian'olo fa ninao zegny tsy asakagna zao tiako enao vonagnajanao mandakizay baby yo agnanovako voady agnatreany afo miamintsika hifagnatitry olambanako zegny tiako hainao. Tonga ny dessert anay mbola atao amin'ny chez Arnaud aty Larby no misy atsika. Dia voalohany amin'ny tantarany dao andramana dina indraina saiko manandrana le moelleux au chocolat dia za nandrana an'ity pizza sucré, pizza Belle Hélène, poire Belle Hélène. Dia marihana fa ny cuisson na poire Belle Hélène dia cuisson
poire voasana dia natao tao anatina rano dia sirop le sirop sucre dia citron dia rano dia nampangotrahana tao zany le izy dia avy eo lasa translucide ohatran'izao dia nitetehana dia zay nampahatonga anazy lasa ohatr'izao. Voalohantsika amin'ny tantara Madagasikara nihinana pizza sucré zany dia andramako. Dia eo amboniny misy banane reny dia misy amande effilée sady torréfiée dia misy an'ilay poire belle Hélène kopa-tanana ho an'ny Jeff Steve Hélène moa zany dia naman'zareo akaiky mihitsiny dia andramantsika ty. Les pâtes tena hoe pâte à pizza ohatran'le pizza teo ihany dia ay adiniko ny teny misy Nutella ny fond à la place na sauce tomate zany dia Nutella gourmand be mihitsy ty dessert ty ohatran'izao zaraiko kely fotsiny ngamana zao ty zany ny portion quoi dia andramako tsara be Hélène. Tiako be ty pizza sucré ty azavaiko anareo fa maninona hitanareo le base le chocolat tsy dia mamy be dia le pâte croustillant tsara dia le amande effilée masaka tsara sady torréfié le izy fa tsy ohatran'le amande le ohatran'ny tsilgoma reny dia le banane ohatran'ny hoe tsy haiko na flambena le izy fa moelleux be koa dia mazava ho azy cuisson le poire à la belle Hélène dia tsara be conseilleko ty dessert ty fa tsara be. Ny vidiny 15 000 ariary le poire à la belle Hélène dia ny moelleux chocolat 10 000 ariary dia ty zany alao aloha ty taperiko dia avy eo tiana manandrana dessert sady mafana le izy dia mahafinaritra be mihinana azy tena tsara be mihitsy le izy. Ny exécution le izy tsy mamy be le izy tena tsara. Tonga indray ny dessertsika tatao amin'ny Charnot dia zay indray vao navelany sara hanandrana moelleux au chocolat satria natakaliny Hélène izy natakaliny Hélène le izy ty zany moelleux au chocolat tsika moelleux osika afaka eto masinareo ngamany le izy moelleux fa tsy fambao moelleux io tena moelleux araky baky teny mihitsiny tsara be le izy tena eniko sahady ny tsirony fa ao andramako aloha ty sauce ty crème anglaise crème anglaise mamy tsara le crème anglaise miaraka amin'le touche chocolat sady décoratif moa le izy zany hitanareo eto dia tsara be manao annonce an'le zavatra isy atao anatin'ity moelleux au chocolat ty izy zany dia ampilendalendanareo ampilendalendan sara ty zany portion anakiraiko manasa reto ao dia andramako ty tsara reto le tena tsara tsy mamy loatra le cacao tsara be mihitsy dia ny chocolat atao anatiny dia moelleux arabaky teny le izy misy ohatrany tosina coco misy croquant eo amboniny dia misy ohatrany tosina tsirona coco zay igny ko ambony izy aloha zany nampanantena moelleux dia tena moelleux le izy dia mafana le izy dia tsara be le izy na tsisy an'ty ty crème anglaise ty le crème anglaise moa le fampiasan'olona fanaovana huile flottante reny dia amin'ity izy retour kely angamany hoe somary mamy le izy fa na tsisy an'ty ary le izy tsara be fa raha tsy mamy kely kokoa ty dia mialagie an'ty dia tsara be tena tsara mihitsy le izy ny ato aloha efa parfait ny exécution tena tsara
ty somary mamy kely amako za moa tsy fantatra reo fa tsy tia mamy loatra dia fa tiako be le moelleux. Et c'est ça, dégustation en air, t'attends chez Arnaud. T'es la livre, tu sais, ça m'a mené l'autre qui n'est pas là. Cadre Tommy chez Arnaud. Minute 4 9,25 sur 10. 9,25 sur 10. Ny ao amin'ny Arnaud zany a ny toerana malalaka tsara. Dia ny déco any ao amin'ny Arnaud zany a somary misy déco gasikasy kely zay zareo a. Dia eo dia taheny Sara eo moa le izy fa dia misy terasy a, dia le terasy a misy vue a eo amin'ny stade Larbi. Dia misy ohatrany décoration le Emilien kely ohatrany hoe mba any amin'ny toerana misy verdure kely reny zany ianao e. Fa teo amin'ny chaise zany a no apetraka kely a. Tsara angamba raha ohatrany hoe nampiasa chaise de jardin somary classe kely izy. Fa ny ao anatiny tena classe tsara daholo fa eo amin'ny ivelany a no asiako rappel kely an'izay angamba. Dia arak'ilay niteneny Dina teo gasikasy ilay déco tena mahafinaritra be zany any ambony ambany zany akeo vao miditra ianao dia misy mi-accueillir anao. Dia rehefa tonga any ambony ianao dia place malalaka tsara dia indrindrana amin'ny zareo mahafinaritra be misy sariny rova Manjakamiadana, misy sariny allée des baobab dia le niteneny Dina teo misy sariny allée Murien dia ny terrassen'zareo vue sur le stade d'Alarbi. Hita daholo zany ny stade sy ny manodidina indrindra rehefa alina zany dia mahafinaritra be. Trano service tsawa ao amin'ny chez Arnaud. Nino service menai 9,5 sur 10. 9,5 sur 10. Ny service tao amin'ny Arnaud tena impeccable, bien organisé tsara zareo nisy tamin'ny fahatongavanay teo dia nisy olona nakcueillir anay ampitsikina be doza accueillir dia isakafonareo eny ary andao ary dia noentiny ianao miakatra any ambony ao amin'le salle na hoe misafidy na ao amin'ny terrasse dia tena mahafinaritra be le accueil tao. Dia en plein service ny repas misy miconseille anao hoe tia fihinanana ity afaka hohaninao amin'izao na hoe miteny izy hoe mety ve dia nanao suggestion moa zareo izay isorana ny monsieur Arnaud Gustave sy ny équipe andray manontolo. Merci monsieur Gustave. Merci isotra betsaka tamin'ny suggestion rehetra miaraka amin'ny équipe ny chez Arnaud rehetra zany tena tsara be ny service. Mahafinaritra sociable be zareo sady ina moa tena hoe ohatra hoe mijery fotsiny ianao dia efa mihetsika izy. Ohatra hoe mijery fotsiny ianao dia hoe inona zany natao rehetra indray dia mahafinaritra be izy fa mampijery foana zareo isakindray sekondra mahafinaritra. Trano ty sakasy zao dia no sakasy 9 sur 10. 9 sur 10 ny noto sakafontsika atao amin'ny Arnaud ry havana. Ohatran'ilay bingo reny dia hoe bingo 9 sur 10 tanisaina anareo aloha hoe inavy ny sakafo no anay tao. Voalohany zany zay escargot de Bourgogne une douzaine le izy teo ambonin'le plateau dia sauté tamin'ny beurre sy ny persile sy ny fanomezan-tsiro samihafa dia bien assaisonné le izy. Zay zany ny entrée nohaniko. Safa moa tsy dia tia escargot fa matahotra escargot izy. Dia naka koa zay cuisse de neuf à la provinciale. Dia le cuisse de neuf io zany tena tsara be lasa cuisse de 10, cuisse de 11 izy tellement tsara be fasifasy daholo zany fa tsara be le izy fa mihitsy le façon à la provinciale zany relevé be an'le tsirony sady be da be le izy dia mihinana karaha ohatra amin'ny poulette kely ny paoziny dia natsiro be. Dia naka ihany koa zay crabe farci façon antillaise Sara nanandrana an'le izy
dia omeko anazy ny fitenenana. Tsara be le crabe farci façon antillaise satria le kokana crabe iny fenony nofona crabe tao anatiny fa le farsany iny zany nofona crabe efa macéré dia le tsiro antillaise zany herinao mihitsy satria tsiro mbola tsy fahenoko mihitsy le izy somary épicé masika dia ohatrany misy tsy haiko na paprika na zavatra ohatrany ao anatiny fa tsara be le izy en tout cas jaune le épice nampiasain'zareo dia coup de cœur dia naka ihany koa zay pizza 4 fromage tena 4 misy haiko mihitsy le fromage 1 2 3 4 dia misy 5 fromage kely le eo amboniny eo dia tena fihany fromage plus jambon cru donc le izy zany mbola misy jambon kely eo amboniny dia ny assaisonnement tsara be atonony tsara le paty malefaka tsara nefa sans pour autant manify tsara malefaka tsara dia tsara gourmand be le pizza 4 fromage plus jambon cru. Dia ankoatran'izay naka plat zay rôti de magret au girolles dia ny accompagnement légumes sautés. Dia teo amin'ny accompagnement zany tsy manisy si bémol kely satria tsy ampy assaisonnement le accompagnement légumes sautés dia ohatran'izay koa moa nisy tagliatelle accompagnement koa à part an'le plat an'iray dia koa zany somary tsy ampy assaisonnement fa efa nanao retour moa zany zay tamin'ny responsable dia efa tonga tany amin'zareo le izy. Dia tantarako kely aminareo le rôti de magret iny ny cuisson aloha parfait croquant tsara ny eo velany dia ny ao anatiny cuisson à point tsara tsara be ny cuisson dia misy sauce crémeuse kely tao ambaniny le girolles moa zany araka fantatra hoe champignon kely ohatra misokatra ohatr'izao iny lohany dia tsara be mihitsy le tsara be mihitsy le champignon miaraka amin'ny sauce somary déglacé kely au vin blanc dia matsiro tsara dia neny sarave izy naka caille au foie gras sambatany ty zany nanandrana foie gras dia ahoana fahitandela tsara be le izy moelleux be le caille famasahan'le caille aloha tena caille tsara be rôti ohatrany rôti zany izy dia misy foie gras crémeux be le foie gras ao anatiny dia eo akaikiny nisy tagliatelle sady cuisson le tagliatelle al dente tsara iny zany raha ohatrany tsara be ny assaisonnement le tagliatelle dia tena parfait ny plat iny. Dia dessertsika zao tao amin'ny lafiniana dessert dia naka zay zava-baovao hoentinay anareo teto amin'ny ndao andramana tsy haiko zay efa nihinana fa teninao amin'ny commentaire eo zay efa nihinana fa misy an'izany pizza belle Hélène. Pizza belle Hélène. Belle Hélène kopatanana ho an'ny Hélène rehetrarehetra zay anetrano any zay mijery anty na zay manana havana Hélène. Belle Hélène zany fomba fandrahoana poire la poire belle Hélène ampangotrana tamina sirop le izy moa zany efa nazavaiko tanaty dégustation fa tsara be le pizza ny place à la place na tomate zany nasiny Nutella chocolat dia gourmand be le izy nisy tranche na banane le banane tsy haiko na flambé fa fondant be dia nisy an'le poire dia iny hoanina miaraka amin'ny paty mikarepoka be tena tiako be coup de cœur koa le pizza sucré io dia dina zao dia naka ihany zay tamin'ity nitoraka ity dina indray nanandrana ny moelleux au chocolat exclusive tena isan'andro saramy manandrana fa mba nomeny ao ny hoe natakalo ny belle Hélène hono le moelleux au chocolat dia le moelleux tena tsara fa tamin'ity ny zareo zany tsy niaraka tamin'ny glace fa niaraka tamin'ny crème anglaise dia iny zany somary nanao surkosina mamy kely fotsiny zay efa nitenenay zareo moa zany remontenay hoe suggestion nametraka suggestion zay hoe satria efa mamy le moelleux au chocolat dia mba asiana zavatra mame tonika kely eo akaikiny na zavatra tsy dia mamy dia tena tsara be fa lasa nanao surkosina mamy kely za moa tsy tia mamy efa fantatrareo ihany dia zay no momba an'iny fa tsara le izy tsara cuisson tena parfait tena le izy zany raha ohatra ny hoe ankizy ohatrany tia mihinana anazy dia tiany le izy satria gourmand ho anazy hoe ino moa
crème anglaise miaraka amin'ny fondant au chocolat. Totriny ohatrany ridina dia ny zavatra tiany totriny raha misy gâteau au chocolat dia à côté tokony tsy haiko ohatriny misy citron, crème citron na zavatra sorbet na zavatra ohatrany. Dia izay fotsiny zany suggestion teo. Dia farafatsiny kely indrindra merci beaucoup any équipe any Cherno ihany fa nazo réduction zany zay tao réduction na 10% dia tena gentil be zany. Dia makasitraka nareo rehetrarehetra. Zay ny aventurenay tao amin'ny chez Arnaud. Merci beaucoup any abonareo rehetra. Merci anareo abonné rehetra moa zany Tiffany tiany be mihitsy nareo tiany be nareo aza misaraka aminay ao amin'ny YouTube Facebook dia Instagram konko andao andramana foana ndao andramana bye bye daholo bisous daholo nareo Famino zengi tia sakanga zao tia kwendo Bunga tano mana kize baby yo Hanga nova kuwa dianga teania Nyamintik hipanga titi hulamba naku Zengi tia kuheno